Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny tsara avy amin'ny zana-bolana mahakasika an'ilay tangolo-drahona izay arahamaso ato avaratra atsinanany nosy izay hitantsika amin'ny sary izao manodidina ny 410 kilometatra avaratra atsinanany Atsiranana no nisy ny fiben'izy ity tamin'ny maraina teo perturbation tropicale moa ny tanjakany ary tombanana itombery hatrany izy ato anatin'ny 420 ora ho avy noho ny fisian'ny varatra izay mitoetra ato amin'ny atsimon'ny Madagasikara sy atsimon'ireo nosy ravavy ihany koa nefa dia tombanana mizotra miakandrefana manatona ny tapany avaratry ny Madagasikara aloha zany ity fatrany ratsy ity na zany dia tsy misy ina aloha zany na tsy misy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara izy raha ato anatin'ny teny andro ho avy no jerena ho hitantsika ihany ny mahakasikasika an'izay fa raha iverenana ny eto amin'ny nosy dia mahazo vahana tanteraka ny varatra azy vokatray dia miverina ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy mety misy ny herikandro ho an'ny avoatany sy ny atany atsinanany nosy iny ny maripana dia midina tanteraka aloha zany maripana ambony indrindra raha ho an'ny avoatany sy ny morontsiraky ny Madagasikara mety ahitana ihany tandrivindraona ihany koa amin'ny tapakandro hariva manakaiky ny faritry melaky sy ny any amin'ny faritry betsiboka ary ny any amin'ny faritry bongolava rehefa avy eo moa no ahitantsika ny tena mombamomba an'izay toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia izy hatrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinana Madagasikara manomboka ny sava zay ka hatrany amin'ny faritry vatovavy ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra Raotra Mangoro sy ny ilany atsinana ny atitany Madagasikara ihany koa izay orana malefaka izay na miendrika herikandro mandraona ny andro ny ilany atsinana ny avoatany ny faritra Naramanga zay ny ilany atsinana Vakinakaratra Moromanimo Matsiatra Ambony ary ny ambony kosa indray dia ny masoandro no mibatoerana ho an'ny rapistolakandro mbola misy hatrany orana ho an'ny morontsiraka na ny faritra atsinana ny nosy iray manontolo iny saika manomboka any amin'ny faritra Sava zay ka mitoetra hatrany amin'ny faritra Vadivavy Anoany hatrany mandraona kosa ny andro mety ho arahina herika ho an'ny atitany faritra Atsimo Atsinanana sy ny ilany atsinanany avoatany ary mety anorana malefaka ho an'ny faritra Alaotra Mangoro mety ahitana tandrivindraona ihany koa amin'ny tapakandro hariva amin'izay rapitso izay hatrany any amin'ny takariva any zany ho an'ny faritry melaky ny ilany rehefa ny faritry betsiboka ary ny tapany atsimo amin'ny faritry boeny torak'izay koa ny ilany andrefana amin'ny faritry bongolava ny ambony kosa dia ny masoandro no ibatoerana rano maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety tafidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary mety ho tonga hatrany amin'ny 420 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka avoan'ny atsinanany Madagasikara iny ho an'ny ilany andrefana kosa nefa dia mafana hatrany ny andro 30 ka hatramin'ny 3 degré celsius ny maripana voavinavina ankoatry ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara na ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo dia saika eo amin'ny 17 degré celsius eo hatrany zany ny maripana amin'izay rapitso izay ho an'ny androny alahady kosa indray mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinana Madagasikara saika hita taratra zay amin'ny tontolon'ny andro ho an'ny alahady izay hatrany ho an'ny ilany atsinanany nosy ihany koa amin'ny maraina be sy ny takariva dia tombanana andraona ny andro mety ho arahina herika indraindray ny ilany andrefana moa maina amin'ny akapobe rano maripana voavinavina amin'izay alahady izay raika amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny avoatany ary mbola mijanona hatrany amin'ny 20 degré celsius kosa izany ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iny ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara mahatratra 430 degré celsius ny faritry boeny sy ny any amin'ny faritry menabe ny ambiny dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 130 degré celsius eo hatrany ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy mety misy hatrany koa ny herikandro ho an'ny faritra Alaotra Mangoro ny ilany atsinanany avoatany zay mety hiendrika orana manify indraindray ho an'ny faritry melaky sy ny faritry bongolava ary ny faritry boeny ary koa ny any amin'ny ilany andrefan'ny faritra betsiboka dia mety ahitana tandrivindraona indray zany ho an'ny izay androny alatsinainy izay amin'ny tapakandro hariva fa ny maraina aloha dia mijanona ho maina ny andro toy ny any amin'ny faritra sisa saika anjakany masoandro mandritra ny tontolon'ny andro amin'izay alatsinainy izay raha ny maripana hovinavina dia manodidina ny 120 ka hatramin'ny 20 ho an'ny avoatany tsy dia misy fibana firy zay torak'izay ihany koa ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny mahatratra hatrany amin'ny 3 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika hatrany any amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy izay ny mahakasika ny toetry ny andro iny fa jerevantsika indray ary zao ny tany falitoandrivotra izay nisy teto Antananarivo renivohitra mijanona ao atony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay raha ny eto Antananarivo renivohitra hatrany ary raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro zay no jerena dia mbola
vinavinaina ijanona amin'ny antony atrany aloha zany izay tany fahalotondrivotra izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary ara-piziray fotoana manaraka veloma tompo